zavatra alentsika eto amin'ny foibe ny Madagasikara eto Antanimena dia mifanomezana kit scolaire ho an'ireo firaisana enina ao anatin'ny antoko evo Madagasikara. Dia misy ihany koa ireo fikambanana izay miara-miasa amin'ny antoko evo Madagasikara. Dia ny kit scolaire zany dia natao ho an'ireo zava-pianatra ato anivon'ny evo Madagasikara ary miaraka ihany koa amin'ireo fikambanana miara-miasa aminy. Hatreto aloha zany zao dia 5,000 ny kit scolaire zao zaraina androany, fa mbola misy hetsika izay ho atao manaraka, fa ho an'ny androany aloha zany dia rehefa voalazako teo ho an'ny firaisana enina atao anatin'ny commune urbaine Antananarivo. Ny hetsika dia atao manerana Madagasikara, fa ny eto Antananarivo zany aloha dia ny androany ny fotoana natokana anaovana an'ireo firaisana enina eto Antananarivo. Ny ara-tsosialy dia tsy mijanona fotsiny eo amin'ny resaka kit scolaire, fa maro ireo atao hoe asa sosialy izay hetsika ho atao ny antoko azo velona, fa ny androany aloha dia ny resaka kit scolaire no ataontsika, fa ny asa sosialy hafa dia efa mandeha foana hatramin'izay, ary mbola tohizana ary amafisina ny asa sosialy izay atao eo anivon'ny antoko evo Madagasikara ireny.